Zay ihany koa no ivadiantsika ny amin'ny vaovao ny fahasalamana nanomboka ny volana Aogostra teo nitombo hatrany ny faritra ahitana trangana aretina Pesta eto amintsika. Ankoatran'ny fanentanana amin'ny fahadiovana sy ny fahadiovana dia amporisihana ihany koa ny rehetra hanatona avy hatrany ny mpitsabo raha misy ny tranga mampiahiahy. Tao anatin'ny roa volana miisa 7 ireo olona maty ny Pesta ary miisa 400 kosa ireo ahina ho voan'ny Pesta manerana ny nosy. Ny 13 tamin'ireo tranga ireo kosa no tena voamarina fa voan'ny Pesta araka ny tatitra avy amin'ny ministera. Hatreto mitombo hatrany ihany koa ireo toerana misy ny Pesta nanomboka ny volana Aogostra hatramin'izao izay efa mahatratra 12 ireo distrika misy izany. Ao anatin'izany ny eto Antananarivo izay efa misy tranga 120 ahina ho Pesta. Karatana dia 120 mikahatra amin'izay. Hitare maritra io dia nanomboka ny voaloha Pesta nanomboka ny voaloha volana Aogostra 7 kahatra amin'ny manga fa 17 volana Septambra 17 raha ny karantanazana dia izay fotoana lavabe izay ao ny Pesta pneumonia ao ny Pesta bubonique dia 120 ny cas suspect. Ny tena confirmé tamin'ireo dia nisy roa maty dia ny kahana maty anankiray confirmé fa na le maty faharoa mbola probable fa mbola toy fanadihadiana. Ny fahadiovana sy ny fidiovana no antoka voalohany isoroana amin'ny fianaky ny aretina Pesta. Manana andraikitra lehibe amin'izany ny isam-batan'olona, ny fiarahamonina, ny tanàna iray manontolo, ny commune ary ny district. Isan'ny mampirongatra ny voalavo mitondra ny aretina Pesta ihany koa ny fanaovana doro-tanety ka tsy tokony ataon'ny olona intsony. Ny olona rehetra naiza misy azy ka misy ny vovotosana na atody tarimo marary na manaintena ao ambany elika na eo amin'ny tenda na eo amin'ny fotope mety manavy na tsy dia tokony hanatona tobim-pahasalamana faran'izay aingana. Marina fa maimaim-pona avokoa ny bona ny aretina Pesta. Sy ny mpiara-miombonantoka aminy tahaka ny UNICEF sy ny OMS tetsy Antaninarenina androany dia nanamafy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa efa mampiasa ny hery rehetra ireto farany ifehezana ny Pesta.